Aleloia, midera ny anaran'i Jehova, midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mitoetra ao an-tranon'i Jehova, eo anatin'ny kianjany tranon'Andriamantsika. Midera ny Jehova fa tsara izy, mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Ivavaka isika. Ry iray nahary ny lanitra sy ny tany, tombotompanjaka ny mpanjaka maefan'ny zavatra rehetra, ataovy tsapanay ao am-ponay ny fanatrehanao izao fotoana izao. Ary rehefa vita ity fotoana ity, dia tsapa fiadananao aminao izay. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Amin'izao maraina ny sabata izao dia faly miarahaba-tsika tsirairay avy tratry ny sabata. Engane mba ho feno fitahiana sy fanambinana ao antsika ny sabata. Ka noho izany dia mirary soantsika izay rehetra ety aloha. Alohan'ny hanombohantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira fa 3:30 ny andininy rehetra.
raha mbola eo am-pitsanganana isika dia hiaraka indray baiboly ka maky ny teny izay voasoratra ao amin'ny salamo toko 4:30 andininy 7 sy 9. Salamo 4:30 andininy 7 sy 9 ary toizana ao amin'ny Jaona toko 1 andininy 4:10. Jaona toko 1 andininy 4:10. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lamatoa, avy amin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Anasanao a hivavaka amkiaraka andohalika isika. Hivavaka isika. Midera sy mankalaza ny anaranao izay rirainahary ny lanitra sy ny tany, izay mipetraka eo amin'ny toeram-boninahitra avo indrindra izay sy takatra ny sainay, ka tonga miankoka manoloana an'izany seza fiandriananao izany izahay. Manisy izahay ary fisainana feno fahotana no ao anatinay, ka mahatonga anay hanohitra anao, anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Meloko eo anatrehanao izahay koa mangataka famindram-po, mangataka famelan-keloka, toy ny fonay mba ho tonga amin'ny tena fibebahana marina. Ampio izay mba ino fa mamela heloka ianao, ary izany famelan-keloka izany dia hiasa ao anatinay, hanova ny fisainanay, hanova ny toetranay, ahafahanay mamy voninahitra anao. Ankehitriny dia mitondra mavaka manokana ho an'ny mpitondra izao firenena izao izahay. Ome fahendrena izy ireo, ahita izay hitondrana n'izao firenena izao amin'ireo ambaratonga-pahefana misy, dia aoka hidiranao an-tsehatra izy ireny, ka azo ny fahazavan-tsaina avy aminao, ahitana izay hampandroso izao firenena izao. Afaka nokana koa mpitondra anay ao anatin'ity fiangonana Adventiste amin'ny andro fafito ity, miainga avy any amin'ny filohan'ny foibe maneran-tany, ny division, ny union ary ny fédération tsirairay avy, indrindra ny membre tsirairay avy miaraka amin'ireo pastory. Aoka ho feno fanahinao tokoa satria ao anatin'ny vanim-potoana sarotra izay ankehitriny, ka mba hahita ilay fahazavan-tsaina avy aminao, mba hahafahana mamelombelona ny fanahinay, hahafahana miomana amin'ilay fiaviana be voninahitra. Ireo manana olana, ireo kivy, ireo ketraka, ireo diso fanantenana, ny fanahinao ny no hamelombelona ny fanahin'izy ireny tsirairay, ka tsy hampafiadanana miaraka aminao mandritra izao sabata izao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Tonga eo amin'ny fanipaom-pivavahana ho an'ny fanatitra isika,
ka mangataka antsika tsiraray avy mba hanomana an'izany ary hamoaka an'izany anatin'ny poketra antsika tsiraray avy ihany dia raha antsika vavaka mangina izany. Amen. Ny adventiste presse dia trampirity adventiste mitandrina ny andro fahafito any Ghana. Izy io dia nanana fahasairanana be tokoa satria nanana ny gouvernemanta sy ny afrikana afovoany trosa mavesatra mitetina eo amin'ny $10 ny vola nananandry zareo anio trampirity anankiray io ka betsaka manko ny olana tao satria ny zavatra tao dia efa tota daholo, efa tota feno fotaka ny toerana misy azy milina rehetra tao koa dia efa tsy nandeha tsara intsony tsy voafehy intsony ny zavatra tao anatiny ary tsy hita intsony azy andaovana ny karama ireo mpiasa rehetra tao. Tapa-kevitra izy ireo zany hanao lavanty ny entana rehetra tao nefa mbola nisy ihany vavaka natao alohan'izay ndraisana ny fepetra izay. Saingy niova vaovao ny fitantanana mitondra teo amin'io trampirity anankiray io ka io fitantanana io dia nanana tanjona ametraka an'Andriamanitra ho lohalarana mandrakariva ka dia mifanaraka ihany zareo nangataka tamin'ireo olona nanana trosa aminy izy fa ho alohana ao anatin'ny 10 taona io tapitrisa $10 io dia nefa ny zavatra nahagaga dia voalohany zareo tao anatin'ny 7 taona monja dia voalohany ny trosa rehetra. Inona ozy nareo no zavatra nataony? Nisy zavatra maromaro fepetra nataony tao. Ny voalohany dia nanana fahavononam-panahy amerina ny ampahafolony sy ny fanatitra zareo. Ny faharoa kosa dia ny vavaka narahana finoana no nataony tamin'izany ary ny fahatelo dia nanapaka ny karamam-piasa izy mba ho 500 monja mandritry ny 5 taona. Izay ny zavatra nataony. Ankehitriny dia mivoatra tokoa ilay orinasa satria nisoloana avokoa fitaovana rehetra tao amin'ny orinasa io. Ny tota rehetra dia lasa tsara tarehy daholo. Tsy nisy olana mihitsy tamin'ny arabola zareo na dia tamin'ny valana retina COVID-19 dia afaka nandony karamam-piasa ara-dalàna zareo. Nanao Andriamanitra lohalarana ny adventiste presse ka nahazo vola maro tao anatin'ny taona vitsivitsy. Nafozy zavatra rehetra Jesosy mba ho fanavotana antsika. Izany no fitiavana antsika dia tsy mba hanery antsika amin'ny zavatra izay tokony ho ataontsika rehetra izy fa tsika tokony hanana fahavononana hanao ny pahafolony sy ny fanatitra ka manentana antsika tsiraray avy rehefa andehany amintsika ny diakona dia hanao fiankena lehibe tsika hoe ataoko lohalarana ianao Andriamanitra dia mba hanao ny fanatitra tsara itsika androany ka alohan'izay rehetra izay dia hanao vavaka itsika hiaritsangana antsika rehetra hivavaka. Ray malala izay any an-danitro miteranao izahay amin'ity marain'ity amin'ny fanorana eny ampahafolony sy ny fanatitra. Mangataka ny herim-po avy aminao izahay mba hanao lohalarana mandrakariva amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatana izay vavaka izany. Amen.
Iaraka itsangatsika no ny hira fa fito sy roanjato fanolorantsika ny fanatitra. Amen. Alohany andrenesantsika ny toriteny ho an'ny ankizy dia hira oramamy isika. Miaravatsika rehetra amin'ity sabata maraina ity ary miaraba manokana ny ankizy. Androany dia tantara fohy no atolotra anareo hitsoahantsika lesona. Tantarana ankizy vavy anankiray, Natasha ny anarany. Natasha dia efa taona monja. Izy ity dia hafaliany mihitsy no mitsena ny dadany avy any am-piasany io ary misy toerana anankiray tiany mihitsy eo no hitsena ny dadany. Ary indray andro nefa niantso an'ny mamany Natasha, dada Natasha hoe taraiky vao tonga avy any am-piasana fa aza asiana mitseny ana Natasha androany. Niteneny mama Natasha ny hafatra kanefa tsy nanaiky Natasha. Hoy izy hoe izy hono hitsena ny dadany ihany. Tsy nanaiky ihany mamany fa mety alina be ny andro amin'izao koa rehefa ankizy kely efa taona izany tsy tokony mandeha irery mihitsy mivoaka ny trano amin'ny andro alina. Dia nefa tsy nanaiky Natasha. Ary farana efa alina any amin'ny valovalo alina any no farana nanontany an'i Natasha mamany hoe andeha ihany ianao sa hijanona. Nieritreritra izy fa natahotra Natasha dia hijanona kanefa Natasha tsy natahotra fa lasa ihany izy mivoaka. Tsena ny dadany izy ary ny dadany raha somary gaga hoe inona no mbola ataony aty. Nody soa aman-tsara izy mianaka. Avy eo nanontaniana mamany Natasha hoe fa nga ianao tsy natahotra nandalo tamin'iny lalana amin'ny izao andro alina efa maizina be izao. Dia niteny Natasha hoe tsy natahotra rineny satria Jesosy niaraka tamiko tamin'ny lalana nalehako. Ary Jesosy miaraka amintsika foana na aizintsika na manao intsika na manao intsika. Andeha ary no vakitsika ao amin'ny Salamo 4:7-9. Ny anjelan'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Mino fa tsy atahotra isika fa afantatra fa Jesosy miaraka amintsika na makaiza. Vavakarisika.
Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao fotoana enonay izay tantara fohy sy nahafantaranay izany leçon izany. Misaotra anao fa nampafantatra ianao fa ianao miaraka aminay foana na makaiza na makaiza. Ianao ne tahanay tahiny ankizy rehetra da tsy ny ankizy ihany koa fa ny olon-dehibe koa. Aran' Jesosy. Amen. Mialohan'ny andrenisantsika ny fampaharesana izay hoentin'ny mpanompony dia ndreny hira izay hoentin'ny korala ny Tsofara Manjakaray isika. Manompo tsara noho ny rainy tompo, tsara zay manaiky anompo, anompo sy ny vonona hanefitsy tena, manaiky fa mbola maro no vonjena, ampiasa ny talenta tsara nomeny, ilaza fa mbola maro no vonjena, Zala buku kasamina zutumbocho sikizai manaiky zamani kufono na veyana nanaiky natsumi lasilete na baba mafali itetiza tutuliza Ituri suare, ituri naisa nu halle. Nefanya masini sire manafi. Derivau sisi api cimu kaniku afafi. Kuane metezare, nyazara cikya nimbane. Tsika devirai, uanya ndani chizawai, befanyangela Jesus sinai. Kufono na veyana nanaki, yang suni lasilete na babo mafali. Itetiza tutuliza. Ituri teni sumare, ituri naisa nu halle. Nefanya masini sire manafi. Derivau sisi api cimu kaniku afa.
ny dera sy ny lazary ny voninahitra dia atolotra ho an'ilay ray nahary ny lanitra sy ny tandry, fa ny fahasoavany kosa amin'ny alalan'ilay zanany lahatokana dia Jesosy Kristy dia atobany ao am-ponao ka amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina izay manazava amin'ny fisainana dia atsapa fiadanana ianao. Ary izany fiadanana izany dia tononona ho antsika tsiraray avy izay manatrika izao fotoana izao. Faly mirabanao izay miatrika ity fotoana ity fotoana foy izay iarahana miain'ny teniteny dia tondra fahazavan-tsaina ho anao ary indrindraindrindra tondra famelombelomana ny fanahy ka atsapa hery vaovao indray hoentina miatrika ny fiainana. Andre ny teny isika ankehitriny kanefa melohan'izay dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hoe masina indrina ankehitriny dia ampifantoka ny fisainanao aminao izay koa fezo ary izany ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanainao masina azo amin'ny fisainanay afantaranay ny sitraponao ao anatin'izao afatra izao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Ny taranak'olombelona dia manana filana manokana ary matetika ary tena zay mihitsy ny fomba fisainana dia ny lafiny ara-tsakafo no heverina hoe tena zava-dehibe sy maika indrindra kanefa adino fa raha toa ka amin'ny fo maraina ka tsy otsony ilay aina dia inona ny zavatra hitranga. Ilay tena zava-dehibe sy ilay tena manome aina dia adino tanteraka dia tsy inona fa ilay fofinaina mahavelona. Zay zany satria rehefa maty ny olona tsy misy nainona azo atao intsony momba azy ary tena zava-dehibe zany io. Raha ny mpahary rehefa namorona ny olombelona dia izao ny voalaza ao amin'ny Genesis 2:2. Genesis 2:2 ny andininy 7 dia izao ny vaky ny teny ary vovotany no namonoana ny Jehovahandriamanitra ny olo ary no fony fofinaina mahavelona mavony dia tonga olombelona izy. Zany hoe lay fofinaina avy amin'ny mpahary mihitsy no nataony tao amin'ilay tany manga izay ny volavolaina dia tonga olombelona izy. Zany hoe io zany tena zavatra lehibe indrindra satria samy miara-maitsika fa ny olona rehefa maty tsisy ny inantsony momba azy, tsy mitovy amin'ny olona velona. Noho izany tena zava-dehibe zany ny fikolokoloana ny fahafahantsika miaina dia ilay fifandraisana ao amin'ny Kristy. Raha no heverina zany fa hoe ny sakafo hohanina no tena zava-dehibe dia izao mbola misy mihoatra lavitra noho izany. Ndao vakitsika ny ao amin'ny Matthieu. Matthieu 4 dia vakitsika ny andininy 4. Matthieu 4 dia vakitsika ny andininy 4. Izao ny vaky ny teny. Fa izy kosa namaly hoe voasoratra hoe tsy mofo iandry no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alaoky ny vavan'Andriamanitra. Ahoana moa zany? Ahoana ny ahavelona ny teny zany? Zara zao nono te hinana mofo te hisakafo ka raha hoe andray an'ity teny ity, andray an'ity baiboly ity dia inona no hevitra zany? Ary zay indrindra no volavolainy ity fiarahamonina ity. Andenga itsika raha iresaka hoe raha ny sakafo tokoa raha mahavelona, samy tia siramamy ny rehetra zava-mamy kanefa rehefa be loatra ny zavatra mamy dia mitondra aretina diabeta ary hitarika miandalina ho any amin'ny fahafatesana satria ny aretina diabeta zany amin'izao fotoana izao dia tena ambony mihitsy ny taham-pahafatesana vokatry ny diabeta. Ny olona mantsy mieritreritra hoe tsy maty eo ny eo dia hoe zay ary zay mihitsy mantsy ny olana tany amin'ny Saedena fa raha ny teny ny mpahary hoe ho faty ianareo rehefa mino voankazo io dina zavatra raka ninana ny Adama sy Eva fa tsy maty teo ny eo
Ary izay no mitanan'izay olona rehefa tsy maty hoe tsy maninona na inona zavatra hohanina dia tsy mampaninina io satria aiza izay maty eo io. Fa le fahafatesana mian-dalana iny anefa dia misy fiatraikany. Ny sakafo hohanina sy ny zavatra rehetra izay hohaninao dia misy fiatraikany aty amin'ny fomba fisainana. Ary izay no mampatonga an'ilay teny vakiana tamintsika hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Inona moa ny hevitra izay? Dia izao hitantsika teo zany fa fahafatesana mian-dalana fa ny teny kosa ilay teny fiainana izay Jesosy Kristy mihitsy ny manome an'izay. Satria raha resahana ny ao amin'ny Jaona, iza moa Kristy? Dia izao no hitantsika ao amin'ny Jaona, filazantsara no soratan'i Jaona, toko 9 dia ovakitsika ny ao amin'ny 5:7. Jaona toko 9 ny 5:7. Dia izao no vaky ny teny, hoy Jesosy taminy: izao no mofinaina izay manantona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Inona moa ny hevitra izay teny izay hoe Jesosy ny mofinaina? Ho an'ny mpiasa tany dia miasa mafy izy, ary amin'izay fiasana mafy ataon'izay dia reraka izy rehefa tonga ny hariva. Izay mampatonga ny any ambanivohitra zany rehefa hariva ny andro dia tena misakafo be izy. Inona ny anton'izay? Satria izay le fomba fisakafoanana. Amin'ny maraina izy tsy dia misakafo loatra. Ny sasany ary dite sy mofo kely fotsiny, ary ho an'izay misotro kafe dia kafe sy mofo kely fotsiny. Dia mazava ho azy zany fa lay hery tokony hoentina anatanterana ny asa tsy misy. Ary izay mahatonga tena vizana be izy rehefa vita ny asa izay ataony, ary mitady sakafo be izy amin'ny alina. Kanefa amin'ny alina zany dia izao tokony efa fialana sasatra, dia lasa miasa mafy indray ny vavony, dia tsy miasa, dia tsy tena mahita an'ilay torimaso, izay ny torimaso ny tena amerenana amin'ny laoniny ny hery lany rehetra nandritry ny tontolo andro izay niasana. Izany hoe le fomba fiainana mihitsy zany, ka izay fomba fiaina izay dia miteraka avizanana, atrotrahana, ary raha vao izay le zavatra iseho dia ho avy amin'izay ny aretina. Ary raha mbola tsy miova izay fomba fisainana izay, izay fomba fihinana izay, dia efarany amin'ny fahafatesana tokoa. Raha miresaka zany ny soratra masina amin'ilay fahafatesana dia tsy hoe fahafatesana mian-dalana akory, tsy hoe tonga dia ho faty vetivety fa le fahafatesana mian-dalana. Raha jerentsika ny tantara ao amin'ny soratra masina io, raha ny tany aloha tany dia ela velona ny olona, satria ilay sakafo izay omena dia sakafo izay manampy amin'izay fahaelana velona izay, fa ankehitriny tsy izay intsony ny zavatra misy. Dia izay no mampatonga ny soratra masina mamerina indray ny fisainana ao amin'ny Kristy. Ka raha miteny izy hoe izao le mofinaina dia le teny mihitsy, satria ny zavatra omeny ity tontolo ity zany dia mandiso manimba lay zavatra ara-boajanahary. Raha miresaka ane tao amin'ny Genesis 2:7 nofony fofinaina mavela tsy ny fa oxygène. Izany oxygène zany tsy ampy intsony amin'izao fotoana izao. Izy anefa manome an'izay, lay mpamorona ny nanome an'izay. Raha ny ety andrenivohitra dia tena tsy ampy intsony zany oxygène izany, ary izay mahatonga ny hoe misy karazana aretina izay miseho, izay tsy hitany mpitsabo intsony. Ny fanafody izay mifandraika aminy na dia atao ary ireo fitiliana sy ny zavatra maro samihafa, hijerevana hoe ina ilay aretina tsy fantatra intsony ina ny mahazo, ary efa lany aiky ny mpitsabo ankehitriny. Ary izay ny ilaina ny fiverenana ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny teny, ka ny fahazavan-tsaina izay omeny fanahy masina nazava hoe ay tokony ho zao lay fomba fiainana amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Amin'izao nge tena sahirana ny olona rehefa marary, satria vola tsy toko soforoana
no aloha ho amin'ny fitsaboana. Ary samy miainana zany rehetra. Tena sarotra ny fiainana. Tena sahirana ny maro. Ny antony dia satria afantoko ty tontolo ty amin'izay verina hoe zava-tsoa sy zavatra mahafinaritra sy zavatra izay mampientanentana, ny zavatra matsiro, ny zavatra mampilendalenda, ny zavatra izay misarika ho any amin'ny fahatanteran'ny fahafinaretana fotsiny, izay manimba tanteraka ilay retsika ray manontolo izay natao hifandraisana am-bary. Ary izay mihitsy mantsy ny asan'ilay mpanjaka an'izao famaizinan'izao. Dia manova ny fomba fijery hiala eo amin'ilay mpamorona ity tontolo ity, hiala amin'ny zavatra mahasalama, mahasoa. Misy fomba fiteny ohatran'izao mantsy, ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Tsy misy ohatran'ny tsisy maino zany teny zany tsony fa ninona zany zao fitediavam-pahafinaretana. Ary izay fitediavam-pahafinaretana izay ny tediaviny rehetra. Ary izay hoe miova tanteraka zany ilay filana fototra. Ny filana fototra dia ilay fifandraisana ampahary izay nanome izao rehetra izao. Fa ny mpanjaka zao amin'izay manajamba ny masom-panahy, manajamba amin'ny fisainana, ka tsy any amin'ilay tsy safidy ilay tena fiainana intsony. Dia ao amin'i Jesosy Kristy fa ity fiainana hita maso ity izay iafara any amin'ny fahafatesana, iafara any amin'ny fitotonganana. Ary raha mijery ny fitondran-tena amin'izao fotoana izao dia tena mitotongana ny fitondran-tenan'ny olona, satria miala amin'ilay zavatra ara-boajanahary dia lefa ilay zavatra noforon'ny bahary. Ary izay mahatonga Kristy hoe izao no mofinaina. Io olana izay atrehana ankehitriny io zany dia fitaka ataony ty tontolo ity, ka ny famana izany dia tsy misy afa-tsy ny fiverena tanteraka eo amin'i Jesosy Kristy. Ahoana ny ahafahana miverina eo aminy? Dia verenantsika ny teny izay novakiana tamintsika tany am-piandohana. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko voalohany. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko voalohany vakitsika ny 5:20. Sao mivaky ny teny. Ary ny teny dia tonga nofo kanonona tamintsika. Ary ny teny dia tonga nofo. Ahoana moa ny ahatonga an'izay hoe ny teny dia tonga nofo? Ianao rehefa misakafo dia izao ihany. Io sakafo hitany maso io fa lay singa ilain'ny vatana tsy hitany maso. Ary izay hoe ity tontolo ity dia mamitaka antsika amin'ny zavatra hitany maso fotsiny. Dia hoe ny zavatra tsara, mahafinaritra. Ary izay moa ny fahitany Eva tany amin'ny sahidena n'ilay voankazo mahafaty, dia ny fahitany dia hoe ary hitany rehefa tsara ho fihinana, mahafinaritra maso. Ny zavatra ataony zany amin'izao dia atao mampilendalenda, dia atao matsiro. Miova mihitsy ange ny fomba fisakafo ny malagasy ankehitriny. Zany paty zany anie ka tsy laoka zany zareo, nefa paty zao lasa laoka. Zany hoe ilay fomba fisakafoanana mihitsy, satria rehefa io fomba fisakafo io no tsy mety dia izao miteraka aretina io. Amin'izao zany zany aretin'ny vo zany dia tena betsaka mihitsy ny tratran'izany amin'izao. Ary nefa io tena volalany amin'io raha vao tratra manao zany dialyse zany. Dia amanetsiny. Nefa izay dialyse zay dia atao indroa na intelo isan-kerinandro, kanefa tsy maintsy ho faty ilay olona. Ary izay nahatonga an'i Jesosy miantso izao. Ary ny teny dia tonga nofo. Tsy inona izany fa tiany Jesosy averina ny fandinihana ny soratra masina. Satria rehefa mandinika ny soratra masina io, ao no misy ny fiainana. Ndao jerentsika ny voalazan'i Jaona toko 5:7-8. Dinihonareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Izany hoe rehefa te hifandray amin'i Kristy zany, ity ilay hoe teny tonga nofo ity, dia mila manana fotoana andinihana an'ilay teny, satria ao amin'ny teny io ihany Kristy no miteny, ao izy no miresaka, dia ny Baiboly izany. Fa izao isika mandany fotoana eo amin'ny écran, mijery film, mandany fotoana mihaino hira, ary izay ilay fitaka, satria ilay tena filana fototra, ilay tena aina, ilay tena fiainana
dia sombany amin'izany rehetrarehetra izany. Fa rehefa miverina amin'ny Kristy dia mazava ny saina. Ary rehefa mazava ny saina, mandray an'ilay teny, izay ty hoe ny teny dia tonga nofo, dia izao rehefa raisina ny teny, dia eritseretina tsakotsakoana sy dinena lalina any anaty any, dia mihamazava ary hita hoe aika izao ny tena fiainana. Ary rehefa mihamazava dia resy lahatra hoe ay ao amin'i Jesosy marina ny tena fiainana. Ary rehefa fantatra sy mazava tsara ao an-tsaina izay dia mandray fanapa-kevitra ary miainan'izay dia miova ilay fiainana. Raha tiana izany miova, tsy misy hafa izao amin'ny Kristy izay hanovanao. Mila fifantohana, mila mampifantoka amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny teniny. Ary miantso anao Kristy androany amin'ity maraina ity. Miverena eo amin'ny fandiniana ny teny. Aza variana amin'ireo karazana filma izay verina ho tsara. Mety hoe filma tsara hoe gidrakidra. Izany hoe ary izay mahatonga ny toetran'ny olombelona miaratsy. Raha mijery karazana série ireny dia fitsangajangana ny any. Ary izay mahatonga tsy resy ny fitsangajangana satria izay ilay omeny tontolo. Fa raha miverina ao amin'ny Kristy ary miantso anao Kristy, hiverena amin'ny fandiniana soratra masina, hifandraisanao aminy dia ahita. Satria inona ny vokatra izay dia izao ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ilay ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ao amin'ny Kristy irery ihany. Ao ihany no famerenana amin'ny laoniny. Famana ny olana eo amin'ny fady, ny olana eo amin'ny ray aman-dreny zanaka, ny olana eo amin'ny fiainana ray manontolo. Kristy irery ihany ka raha manantona ny Kristy ianao, manolotra ny fiainanao amin'ny Kristy ianao, dia vavavy koa izany rehetra izany satria izy no nanome ilay tena fiainana dia ilay fiainana izay manomana atsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay fa tsy eto ny tena fiainantsika ho an'ilay fiainana mandrakizay dia ilay paradiso aman'i Jesosy. Ka raha dia izao ianao manomana an'izay dia voaminao amin'izay tokoa. Hitahinao ny Tompo ary amin'ny toetrany teny ao anatinao ka hitondra fiainana ho anao tokoa izany teny izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitsika amin'izay fampaharezana feno sy mankahery izay. Mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano dia ataontsika ny laharan-kira 2:20 ny andininy rehetra. Efa ivelomako toko Jesosy, atao-poko ny fitiavanao, nefa tikoko izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao, nefa fantatrao ny arebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, meluka izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao, nefa fantatrao ny alemeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Tompo eno ny vavakao ampo, ohirao ny fanahinao, anafanana sy ampaherana, ariko hitaridalana, oresehoanio ny alemeko, miaino ny vavako Jesosy,
ny tsodrano isika. Ary Jehovah nyteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao ny teny hoentina mitsodrano ny zanak'Israely, teny izay hoentina mitsodrano antsika izay manatrika izao fotoana izao. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana, mandehana amin'izany fiadanana izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.